Salamy kanto no anarako ka mbanao amin'ny mpanazava eto Madagasikara aho ary manabe ankizy-vavy no andraikitra. Manasarotra tokoa fifandraisana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ankehitriny ka izany indrindra no lohahevitra zaraiko aminareo ny zatovovavy sy ny ray aman-dreniny. Maro ireo olana mahatonga ny zatovovavy sy ny ray aman-dreniny tsy hifandray tsara indrindra amin'ny fotoana fialan-tsakatra. Ao ireo antony avy amin'ny zanaka ary ao koa ireo avy amin'ny ray aman-dreny. Anisan'izany ny tsy fananana fotoana iresahana satria samy rotoroto amin'ny asa sy fianarana. Rehefa samy ao an-trano iny dia toa samy maka ho azy fotsiny ka variana miresaka amina manao Facebook na matoritory na manao zavatra hafa ankoatran'ny miresaka fiainana satria tsy dia mahaliana loatra izany sady ny resaka koa mandeha ho azy eny fotsiny ihany. Ny zatovovavy koa anefa aleo mitantara fiainana amin'ny namany toy izay amin'ny ray aman-dreniny noho ny fahatahorana hoe sao be dia raha fantatry dada sy neny izany na koa tsy firesaka amin'ny dada sy neny izany ka mahamenatra be. Aleo asin'ny namako ihany. Indraindray miseho mahaleo tena ny zatovovavy ka tiany kokoa manandrakandrina sy mahita traikefa irery noho ny maka ny hevitry ny ray aman-dreniny. Mazana anefa ireo ray aman-dreny dia malaky tezitra fa tsy mandalina tsara ka miresaka tsotra raha vao tsy mahazatra nataon'ilay zanany. Tena fahita koa amin'ny fiarahamonina malagasy fa matetika ray aman-dreny zatra mampitahy zanany amin'ny hafa na manakiana azy mihoatra noho ny dokadoka amin'ny resaka fianarana, toetra, fanaovana raharaha ao tokantrano sy maro hafa. Mankarary fo sady mety hanimba saina ihany koa anefa izany raha efa iainana foana. Inona ary vahaolana mba hiatsarana fifandraisan'ny zatovovavy sy ray aman-dreniny? Ezaka avy amin'ny andaniny roa izany fa tsy mandeha ila. Ry tovovavy zokiko sy zandriko andeha ataontsika namana ny ray aman-dreny satria tsara lavitra noho ny avy amin'ny namantsika ny torohevitra omeny noho izy ireo efa nandalo ny taonantsika. Mahaiza miaina sy makatoa fa tsy raisina fibedesana foana ny anatra omeny. Ry ray aman-dreny atsaina fantaro ny fiainan'ny zanakao ivelany ao an-tokantrano, fantaro ny zotry ny fianarany, fantaro ny namany ary indrindra koa fantaro ny fiainam-pitiavany. Ankasitrao foana ny tsara ataony toano izy anatratra ny tanjony ahitsy izay tsy mety ka miresaha amin'ny fitoniana hatrany. Tena sarobidy ny fifandraisan'ny zatovovavy sy ray aman-dreniny indrindra rehefa adolatsento izay fialana am-pahazazana ho amin'ny fahamatorana. Mamolavola azy olom-banona izany amin'ny ankehitriny sy ny hoavy mba hanovana ny tontolo ho tsaratsara kokoa. Koa andeha anokanana fotoana manokana ny firesahana fiainana sy fizarana traikefa ao an-tokantrano mba tsy hanenenana ihany koa ny amin'izay hitranga ny aoriana. Nisaotra Tompo.